raha ny makasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tontosaina atsoatsoka saindray miteraka resabe amin'ny tontolo politika tokoa ny fanapahan-kevitra izay ndraisin'ny gouvernemanta momba ny fandaminana ny firafitry ny vatom-pifidianana izay ifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina eto a Madagasikara nasy-panovana tokoa mantsy ny andininy fatelo amby efapolo ao anatin'ny didi-panjakana laharana 2024 tsipika 17 sy eninjato tamin'ny volana aprily 2024 makasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina misongadina ao anatin'izany indrindra moa ny tsy fisina sary na anarana ao anatin'ny bulletin tokana ho an'ireo kandida. Nasy-panovana ny andininy fatelo amby efapolo ao amin'ny didim-pitondrana laharana 524 tsipika 17 sy eninjato tamin'ny voalohan'ny volana aprily 2024. Ao anatin'izany fanovana izany no milaza fa tsy asiana anarana sy sarin'ny kandida ho vidiana ben'ny tanàna amin'ny vatom-pifidianana tokana ampiasaina fa loko sary famantarana ihany. Anisan'ny nahatonga resabe tamin'ity fanapahan-kevitra niraisin'ny gouvernemanta ity ny fotoana namoahana azy tamin'ny 7 volana aprily 2024 ary namafisina tamin'ny 4 volana May 2024 tamin'ny alalan'ny faneken'ny sekretariat jeneralin'ny gouvernemanta, izany hoe eo amin'ny 12 andro ny alohan'ny ferim-potoana farany fametrahana ny atotan-taratasy filatsahako hovidiana ho an'ireo kandida amin'ny ben'ny tanàna araka ny ferim-potoana nofaritana farany 12 May 2024. Mampametra-panontaniana maro ny ahafahana mamantatra ireo kandida ho safidiana. Manahy ireo kandida sasany fa hiteraka olana amin'ny fiatriana ny fifidianana izany ary mety paikady hanomezam-bahana kandida sasasasany. Everiny maro fa azo vahana ao anatin'izany ny kandida avy amin'ny atoko sy vondrona lehibe izay efa fantatry ny olom-pirenena ny loko famantarana azy ireo. Raha toa ka karazana efa fanolihana ankolaka sokajina kandida avy amin'ny tsy miankina izay voatery amorona ao anatin'ny andro vitsivitsy ny sary famantarana azy. Anisan'ny tohina mafy tamin'izao fanapahan-kevitra niraisin'ny gouvernemanta izao ihany koa mpikambana sasany ao anivon'ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny senita. Laza ny ampahany tamin'izy ireo fa ny senita ny maefa manana ny fahefana amin'ny famaritana ny kipitsony amin'ny firafitry ny bulletin-pifidianana. Tsy mbola nisy anefa ny fanapahan-kevitra ofisialy avy amin'izy ireo amin'ny fanovana endrika amin'ny bulletin-pifidianana. Miteraka adi-hevitra vaovao hafa indray ao anivon'ny tontolo politika noho izany ity fanapahan-kevitra niraisin'ny gouvernemanta ity ary heverina fa tsy ampitolo loatra ny toedrara indray eo anatrehan'ireo adi-hevitra be dia be efa mandeha amin'izao fotoana izao.